tamin'ny 2 semaines alohan'ny 25 septembre zany hoe le nisy le fihetsiketsehana sy ny karazany a dia nisy mpanao politika ny teny hoe ho alaina ny fitondrana aoriana kely tena an'izay izy ho alaina ny fitondrana aoriana kely de zay moa ny teny namaly moa za tamin'izay hoe ataovy aloha reto de crédible ianao tadidinareo nga am'izay ho anareo tena mpanaraka anahy eto a tena natadidy an'izay raha ohatra tsy mbola hita ao le feo a de rehefa atao anatin'ity publication ty rehefa avy eo le izy fa za matahotra nareo zao a teo tsika tamin'ny fandarana teo de niteny hoe hofitahana ary voafitaka amin'ny vahoaka hofitahana ary voafitaka amin'ny vahoaka alohan'ny nandraisako fitenenana teto indray ary rehefa vita ny émission dia nisy feo le izy ka nisy feo tena niteny mihitsy le ry tamin'ny télévision alohan'ny nandraisako zao a dia tsy afenina fa maro ny olona sary-piaro amin'ity tolona ity ary tena isaorako ny olona mihitsy fa raha fa kely ny telo efatra ny antsona ary tena isaorako ry vahoaka malagasy zao teneniko anao hitanareo fa tonga de hitanareo aza manao kamatatra ozy izy ianao aza manao kamatatra eo rehefa nanomboka le ko le tena hoe ivoaka le miaramila de lasa le ry niataka tany a Mayotte de ohatrany hoe nisy zavatra nataony tany fa ny andro aloha zany hoe vitan'le miaramila tsara le izy de am'izay le ry tsy voasambotra fa raha misy my problema de avy eo Mayotte izy makavy eo makaty a Frantsa rehetra zany tsy malalininina hoe aizy ty ajo andreany anarively ty fa niataka tamin'ny Mayotte izy ary tsika miteny zao de niresaka sy mibahana ary tena mibaha ao anatin'io négociation fangalana se zao dia mpanao politika ranoray mpanao politika ranoray ary lohany am'izany Andriamatoa ajo andrainy anarivelo lohany am'izany ary eo vao mivoaka hoe ay ty ranamany ty zany ty Mikael ty nandalindalo kely MMM ihany koa tsy maintsy zaraiko aminareo tsy maintsy zaraiko amintsika malagasy zany fa tsy azoko atao no mitondra an'izany matory de tsy fantatrareo tena ohatrany mba voafitaka ihany tsika ohatrany mba voafitaka ihany tsika tsy ahita surprise nareo ao anatin'ny gouvernemanta zay mety gouvernemanta atrangangia Mikael leo ary eto de miteny aminareo misadresse aminareo GNZ ritovolahy sy ritovavy tena mahafinaritra ary tena mendrika mpidarana ny zavatra nataonareo fa toy izy ohatrany farany